zany angambany aloha no ataontsika hoe nisy olana ny sehatra ny fitaterana fa matoa ny sehatra ny fitaterana tonga amin'izao dingany hoe tsy miasa ny taxi be rehetra, tsy miasa ny mpitatitra rehetra dia efa tena andohalika ny ranombary. Ny fanontaniana androany ny apetrako dia hoe amalehibe ny faritra Analamanga avy amin'iza ny avian'ny fanafitohinana satria io resaka problème fourrière lafo be io fantatritsika mpanao gazety tsara. Fony izahay mpanolo-tsaina ny tanàna dia efa nijoro tamin'io, efa tsy nanaiky an'io. Tamin'izany ny tenako premier jour nidirana tao amin'ny conseil municipal dia efa nanohatra anay Nandriatsitoena na dia Orange ary ny tenako tamin'izany fotoana. Satria fantatro fa tsy mety io ary tsy ho zaka mpitatitra io. Fa mbola napetraka tao anatin'ilay budget foana. Na dia ny fandimby ary ny fandimby ny mpitantana tao anivon'ny commune dia nedivana foana zany zavatra zany moa ny tena raha teo tao anatin'ny voamera amin'ny fitaterana fa saingy dina fanina. Androany akatoko ny fanamariana ny 20 Jona isika anatin'ny fitondrana fanavozantsika ankehitriny mieritreritra fanavozana ny rehetrarehetra kanefa gaga hoe efa tsy ilay nay Nandriatsitoena ny ao amin'ilay commune, efa tsy ilay Orange ny ao amin'ilay commune, eritreretana fa olona tokony miaraka amin'ny vahoaka ny ao amin'ilay commune kanefa ampiarina le sazy izay fantatra fa tsy zaka mpitatitra. Fanontaniana no apetrako, inona no antony akatoko ny fanamariana ny 20 Jontsika androany. Misy dikany matoma metraka an'izany fanontaniana izany. Averika ny teneniko teo hoe efatra any amboalohany ny tenako ny teny fa tsy zaka io. Ary tsy io rery nefa ny olona mpitatitra eto Antananarivo fa be dia be. Zany olona mpitatitra zany ampanetretena ny resana amintsika mpanao gazety efa noresahako tamin'ny Andriamatoa PDS. Noresahako taminy amin'ny hoe tsy mety io sazy io satria efa henoko fa misy taxi be dia be. Reny hitanareo anaty tambajotra tserasera miparitaka ireny tena marina. Taxi be dia be hatramin'ny urbaine ka hatramin'ny suburbaine tazomina ho nosy-patrana. Dia efa niresahako Andriamatoa PDS hoe tsy mety io sazy io tsy rariny io maninona ny any amin'ny polisy pirenena rehefa mampiatra sazy dia sazy ao anatiny ilay fahazahoana ilay hoe fiovan'ny toe-tsain'ny mpitatitra. Zany hoe tsy resaka fitadiavam-bolana ny fanasaziana fa resaka fanovana mentalité an'olona mba hanara-dalàna. Ataoko angamba fa miombon-kevitra amiko izany tsika rehetrarehetra. Fa ny tanjon'ny commune dia litady vola be mihitsy ao anatin'izao vanim-potoana izao ka manahirana ilay zavatra. Ao anatin'ilay andraikitra tenako chef de région, ny tenako tsy manitsaka mihitsy ny andraikitry ny commune kanefa kosa tonga amina dimension hafa tsika androany. Dia io dimension irahantsika mahita io ny vahoaka mizaka ny tseran'ny aina vokatry ny fanapahan-kevitra tsy ampiheverana na raisiny mpitantana any amin'ny commune. Tsy maintsy miditra ako en tant que chef de région anatin'izay. Fanakorontanana ara-politika ve zany tompony misy amin'izao fotoana izao, inona ihany koa ny idirana amin'ilay resaka hoe pikilasy ny mazava ho azy fijeriko azy manokana raha miandany amin'ny fanavozana ianao, raha miandany ao anatin'ny fitondram-panjakana ianao satria ianao olom-botendry mahitsy amin'ny teny dia amiko tokony ho tonga ao anatin'ny sainao tsy ao anatin'ny vanim-potoana ny fety ohatran'izao ny andeha hitondrana fanakorontanana. Tsy tokony hamoahana an'ireny lalàna tahaka ireny. Maninona raha ny andrasana taoriana ny fety ary maninona raha tsy nampiarina mihitsy. Za zao no niteny tamin'Andriamatoa PDS teneniko amintsika hoy aho hoe tsy mety io fa io ny efa andeha divanay iza moa le zay resahako zaka le monsrary nirina fony ampanolo-tsaina ny tanàna ary mpanolo-tsaina ny timma ihany koa niaraka tamiko tao anatin'izany. Ko maninona rehefa io tonga amin'ny toerana izy dia zao no namaliny aho hoe ianao tsy manaiky fa niaka manaiky matolany le lalàna. Ahoana ary zany? Fa ngava itsika zany rehefa tao amin'ny commune dia mpanohitra. Fa rehefa tsy ao anatin'ny commune intsony dia zavatra hafa le zavatra. Ohatry mampamitra mpanontaniana ana le lojika politika ao anatin'le izy. Misy idira le resaka hoe team aveo zay madame CR. Le izy tsy teny hoe antokinina na antokinina fa lojika hoy aho andresahako. Amiko raha niaraka tao izahay nisy mpanolo-tsaina ny antoko team tao samy nanohatra nio budget foana ny izahay. Marina fa lany foana le izy fa nanao non foana izahay. Na dia misy aza ireo volona noarandrana. Fa ny fijerinay rehefa miresaka aminareo mpanao gazety zay iverena ny tantara dia manao non ny mpanohitra. Fa maninona ankehitriny ilay mpanohitra tamin'izany izay nahazo napetraka nomena fitokisana hitondrany tanàna
rehefa tonga amin'ilay tanàna dia mikitikitika indray ilay nikanina tamin'izany fotoana tsy lojika zany tsy resaka politika eto fa lojika fotsiny resahako dia ankehitriny maheno feo hoe tsy mety ny fiverenana amin'ny fanapahan-kevitra satria manahirana fiverenana fanapahan-kevitra rehefa migrevy ny olona ka rehefa tsy vitan'ny olona kosa ve mipetraka ianao mampitondra fanjakana fa mpiarana lalàna ilaina polisy-pirenena manana ny saziny fa mpiarana lalàna aleo tsisy tombo sy ala maninona moa androantsika miresaka ireo taxi maninona moa ny taxirery mandoetra maninona ny drive tsy mandoetra maninona ny pikla tsy mandoetra maninona ny rapida tsy mandoetra fa maninona tsy misy mandoetra maninona tsy misy voasazy maninona tsy misy voasakana ametraka fanavozany tsika rehetrarehetra eo ambany lalàna fa ny lalàna kosa saveriko ihany efa ity foana ny resahako fony ao mbola mpanolotsaina ny tanàna ny lalàna tsy natao aminona olona ny lalàna tsy natao hitsetsefan'olona fa ny lalàna napetraka antsiana fiarahamonina anivana toetsay ahoana tokony mety hoe marimaritsiraisana satria ny vahoaka zao no miaritra an'le izy tsy miasa ny taxis ny marimaritsiraisana efa misy fijerena vahaolana ny fangambany tsy nitenako ny tsara toerana mamoakan'izay eto mijery marimaritsiraisana fitondram-panjakana eritrereto ane ato amin'ny commune manao ny ataony dia lasa fitondram-panjakana ny lasa vakiloha mijery hoe inona zany anafana mamaolana zay le manahirany zay le tiako resahana amintsika fitondram-panjakana efa miezaka mitady vahaolana hoeninareo miandalana eo ihany ao anatin'ity andro any ity fa na izanona tsy zany ny tenako zao dia andeha iona amin'ireo taxi be ihany koa tsy maintsy andray fanapahan-kevitra ihany koa satria rehefa miteraka fikorotanana eo amin'ny fiarahamonina ny zavatra anankiray dia tsy maintsy mitserasehatra lehibe ny faritra zay ny anjarako zay ny asako Breaking news alert from Gassy Info. Stay tuned for the latest developments.